Ankalaza ny taom-baovao iraisan'ny malagasy rehetra ny faharoapolo hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana septambra ho avy izao ny vondro ny fikambanana mandala ny fanisan'andro sy ny fomba malagasy. Ny KMTM, komity fikarakarana taom-baovao iraisan'ny malagasy sy ny mamafy, komity malagasy mampiray firenena no mikarakara azy io. Mandalo dingana fampirarahana ary tsy mamafy velibely ireo fotoam-pankalazana mahazatra isa-poko ty fankalazana ity. Raha ny fanazavana, efa mipetraka raha teo ny fankatao amin'ny ministera azy io ary hotontosaina tao amin'ny ivony nosy amin'ity fanombohana ity. Voafaritra hoe amin'ny lohataona io, ivony lohataona izay manomboka volana aogositra hatramin'ny amin'ny volana novambra desambra ny lohataona, ny ivony septambra mientina nakanan'izay taom-baovao iraisan'izay satria eo ny ivony lohataona ny tsinam-bolana septambra. Izay natao hoe any amin'ny faritra sasany izay tenenina hoe asarabe, zareo Sianaka, zareo Sakalava manao an'izay koa. Ao koa ny hoe volambita satria vita ny asa rehetra irarony soa amin'izay entina irariana mba ho tsara ny taona ho avy ny orana ny asa rehetrarehetra natao ho vokatra mba ho jinjaina amin'ny fotoana hijinjana azy. Io volambita io manerana na Madagasikara mahalala zany volambita zany daholo satria izay le hoe fanjava-bita ozy ny sasany volambita na ny teto Antananarivo ara nampiasa an'izay, zay ny tena mahamalagasy antsika. Zay zavatra zay nisy consensus tao anatiny. Tonga ty ny fotoana nahazo moa ny fiahin'ny ministera, ny komity mikarakara zany hetsika zany amin'izao fotoana anatanteraka an'izany fankalazana ny taom-baovao malagasy iraisan'izany. Izay zavatra zay moa misy dingana maromaro. Voalohany indrindra misy ny fiantsonan'ireo olobe avy any amin'ny faritany, ny Ampanjaka, ny Sojabe, ny Tangalamena sy ny Azomanga eto amin'ny firenena, misy ny Solokena eto an-toerana koa hanotrina an'izay fankalazana zay. Ny hetsika moa anatin'ny ty taona voalohany ty satria manao zavatra tsy mora eto Antananarivo sy any amin'ny faritry ny Vakinankaratra no entina ankalazana an'izany. Ny eto Antananarivo moa zany officiellement ny 21 ny alakamisy 1 septambra dia misy ny fiara-misakafo eny Ambohimanga any amin'ny tranobe any Merina. Dia satria zareo no nanasa ny foko 80 hiara isakafo amin'ny nofonkena amin'ny tampihavanana. Dia ny zoma maraina misy ny fitokanana nio Tsangambato, Vato Fehizoro na Orom-bato ny firaisan-pirenena eto Antananarivo ary ny arivariva folakandro ny amin'ny alina misy soirée VIP ny fiteny azy izay atao ao amin'ny lapan'ny tanàna handeha direct raha tsy diso amin'ny aina aman-jery rehetra zany hetsika rehetrarehetra ho atao zany amoahana ny kolontsaina malagasy ny foko 80. Tsy misy ny tetiandro sy fanisan'andro iraisana hatreto fa ny olona firaisana fotsiny ihany ty tanterahany ity na izany azy ho tohizany isa-taona ny fiaraha-mankalaza araka ny fanazavana ihany. Zany hoe ireo isa rehetrarehetra reo zany zay efa nisy taloha mipetraka foana io fa manomboka eto le en 1 hitambarany malagasy rehetrarehetra manomboka amin'ny le 22 zany. Raha soratany amin'ny analina ny histoire de Madagascar zany zay dia ny hoe io ny voalohany ny sin'ny malagasy ny ray ny célébrer ny nankalaza ny taom-baovao any malagasy rehetrarehetra. Dia ho anay zany en 1 zany ty. Ny almanaka ihany satria na ny tety andro ane zao sy mitovy ohatra anankiray zany zao raha miresaka zany hoe ny asimo sy avaratra. Ho anay zany zao zahay zafra amin'ny Antebe mety aminay ny asimo satria ny adimizana asimo fa sy avaratra. Ka le tety andro zany igny tety andro arakaraka n'le faritra ohatra ny Sikidiany io za sy dralalana fa ohatra ny Sikidiany io zany rehefa manao vavaskidy ianao zany dia misy ankonao anazy io arakaraka ny faritra no mametraka hoe ity ny lohan'ny sikidy, ity ny vodroskidy. Sy azo ravana zany ireo almanaka misy eto fa zay novako hoe ity zany zava-baovao ty en 1 ity misy ireo satria diversité culturelle zany zay fa misy hitambarana.